Ny mofonaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mampifaliana ry havana no hitsidianantsika tsiraray avy amin'izao mofonaina voalahatra ny sampana sekoly alahady izao. Ny mofonaina voalahatra ohatsika ny ity alarobia fahaefatry ny volana aogositra ity dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina voalohany toko 10:10, Korintianina voalohany toko 10:10 andininy fa 4:10 ka hatramin'ny andininy fa 9:10. Korintianina voalohany toko 10:10 andininy fa 4:10 ka hatramin'ny andininy fa 9:10. Fakizika amin'ny ran'i Jesosy havana izany mofinaina izany. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina, ry fahafatesana no aiza ny fandresenao, ry fahafatesana no aiza ny fanondronanao, fa ny ota no fanondronan'ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefaby mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andininy 9:10 ry havana. Ko amin'izany ry raha lamalalako miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Teny mamarana ny tokolava, isan'ny tokolava ao amin'ny Korintianina ity eto am-pelantanantsika ity. Ny Korintianina toko 10:10, Korintianina voalohany toko 10:10 ry havana, dia amahavahan'i Paoly ny mikasika ny fitsanganan'ny tenany maty. Amahavahan'i Paoly ny momba ny fiainana mandrakizay. Amahavahan'i Paoly momba ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny raho lanitra. Zany hoe ny eskatôlôjia zany, na ny fiainana ho avy no vahavahan'i Paoly amin'ny ity Korintianina voalohany toko 10:10 ity. Ny tontolo nahaterahany zany taratasy nosoratan'i Paoly zany dia fampaherezana ny Korintianina. Ny fampaherezana ny Korintianina amin'ny lafin-javatra telo. Ny voalohany dia te hampiorina ny Korintianina amin'ny finoana izy, manoloana ny fampianaran'ny diso isan-karazany. Faharoa, te hampiorina ny kristianina amin'ny fifikirana, amin'ny fanarahana ny finoana izy, manoloana ny fanenjehana sy ny zavatsarotra isan-karazany. Ary te hampiorina ny finoana kristianina ao anatin'ny fiangonana izy, mba tsy hahatonga ny olona hiala ao anatin'izany finoana ao amin'ny fiangonana zany. Raha ohatra ka mampahery olona anankiray ianao ry havako malala, raha mampahery olona anankiray, ahoana ny fomba hampaherezanao azy? Ahoana ny fomba hampaherezanao azy? Inona ny teny entinao? Ataovy hoe misy olona mandalo an'ireo zavatra anankitelo nolalovan'ny Korintianina ireo. Misy fampianaran-diso ohatra, ka mitady hiangatsika ny fiangonana. Na koa misy disadisa sy korotana, fifampitsarana ao amin'ilay fiangonana tao Korinto, dia mitady hangatsika ny olona. Na koa misy fizahan-toetra mahamay lalovana, ka dia mitady hangatsika ny finoan'ny olona. Inona ny mety hampaherezanao namanao mandalo an'izany zavatra zany? Tenen'i Paoly dia nentin'ny nampahery azy ireo. Tsy ny hoe zakao ilay fahoriana, izay efa fiteniny. Teny izy manao hoe tsy mampitondra zavatra tsy zak'Andriamanitra. Tsy ny teny koa izy manao hoe, tsy ny teny ihany izy manao hoe miorena tsara amin'ny finoana fa aza mialaala amin'ny finoana io, tsy izay ihany ny teneniny. Fa ny tenen'ny Paoly dia nampibanjininy ny fiainana mandrakizay ny olona, ny fiangonana. Zany hoe ny taon'ny Paoly ny mpino hibanjina ny fitsanganan'ny tenany maty. Ny taon'ny Paoly ny mpino hibanjina lay lanitra hovantanina. Ny taon'ny Paoly ny mpino hibanjina
lay fiavin'ny tompo eny amin'ny raha an-lanitra. Rehefa mibanjina ny eskatôlôjia na ny fiainana ho avy mipino dia aresy lay fahoriana izy, aresy lay fampianaran-diso izy, ary aresy ny fitiavatena sy ny korontana izy. Fa matoa ny fiangonana resin'ny fanenjehana, matoa ny fiangonana na ny fiainan'ny mpino resin'ny fahoriana na kivy mihemotro anatin'ny fahoriana, na matoa ny mpino resin'ny fampianaran-diso, de mandrakariva adininy ny tanjona, adininy lay lanitra hovatanina, adininy mihitsy hoe hoaizy izy. Ny tsy tokony ho adinotsika fa merimberintsika fa nidika ny teny hoe paroasy, paroikoi, paroasy ny teny frantsay, dia séjour ny dikan'izany hoe lay fotoana fivahininy iny. Ino no antsony hoe paroikoi na paroasy? Fotoana fivahinina amina firenena anankiray na amin'ny toerana anankiray. Zany hoe ao anatin'ny mahafiangonana ny fiangonana mihitsy ny toe-tsaina mihevitra fa fandalovana ny fiainana. Fandalovana ety amin'izao tontolo zao, ary fandalovana fa manana toerana hovatanina sy banjinina. Dia mety hitranga de zao rehefa adin'ny mpino fa mpivahiny izy, dia andaira an'ireo zavatra telo ireo izy, na ny fampianaran-diso, na ny korontana, na ny fahakiviana sy ny fiemorana noho ny fanenjehana. Rehefa adininy, rehefa tsy tsarony fa mpivahiny izy fa ny tena fiainany de ao amin'ny fiainana mandrakizay, de tratra an'ireo aretin'ireo izy. Fa rehefa tsarony mpino tsara fa manana tanjona ny fiangonana, misy toerana hovatan'ny fiangonana ny tsara lavitra, dia resiny ireo lafin-javatra telo zay voalazantsika ireo. Zay mahatonga amin'ny Paoly aty amin'ny toko farany mihitsy amin'ny Korintianina melony farany toko 2:20 moa farany, dia amin'ny toko farany zay to am-pilatanantsika 10:9 de taoniny ny kristiana ibanjina ny fiainana mandrakizay. Na hitsin'ireo fampianaran-diso isan-karazany tao Korito, nampianariny momba ny hitantsika ny enana terina teny amin'ny sampy, ny toetra ao anatin'ny fandraisana, ny fifandraisan'ny mpino, ny olana momba ny fiainam-piangonana. De izy Paoly manao hoe misy dikany ange matoa miaina an'ireny ianareo e, satria zao olona miandry ny fiavin'ny tompo. Ary dia mamahana lay teny izy amin'ny 9:20 teo manao hoe satria ary ianareo miandry ny fitsanganan'ny tenany maty, satria isika miandry ny fiverenan'ny tompo, satria isika mbola eonan'ny tompo eny amin'ny raha ho an-lanitra. Any Tesaloniana izy manazava an'io. De izao inona ny tokony ho toetratsika? Satria tsika mivahiny, satria ny fiainantsika teto amin'ity zao tontolo zao ty, satria tsy manana fandalovana ty zao tontolo zao ty amintsika, inona ny tokony ho toetratsika? Satria itsika miandry izany fitsaran'Andriamanitra zany, mino isika fa iny Andriamanitra iny mbola ho avy hitsaratsika, ho avy Jesosy hitsaratsika. Ka inona ny tokony ho toetratsika? De hoy izy manao hoe miorena tsara ianareo aza miova ary maefa be amin'ny asan'ny tompo. Satria fantatrareo fa miandry ianareo ny fanjakan'Andriamanitra, miandry ianareo ny tompo ary mbola ho avy hitsena azy isika, ho avy izy hitsara ny velona sy ny maty. Tsy foana zany le fikelezanaina amin'ny fiaretana, amin'ny fanompona, dia miorena tsara aza miova ary maefa be. Mahafinaritra be lay toe-panatin'ny Paoly ananantsika ry havana eo am-pendrasana ny fiavin'ny tompo. Miandry ny fiavin'ny tompo isika, miandry ny fitsanganan'ny tenany maty. Izy manao hoe ity mety loha ity tsy maintsy andova ny tsy fahalovana, ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana, ity fahafatesana ity tsy maintsy ho resy ka hiara ikikika. Mpino manao hoe ry fahafatesanao aiza moa ny herinao, roviny zany ny tonga rehefa miverina Jesosy ny tsara ny velona sy ny maty. De inona ny tokony ho toe-panahinao? De hoy izy manao hoe voalohany mba miorena tsara. Lay teny hoe miorina tsara, teny nampiasain'ny Paoly dia voambolana grika anankiray adrajo. Adrajo zany hoe matoa-teny izy io ny fakan'ilay teny, fa tsy lay matoa-teny akory nampiasain'ny Paoly teto fa anarana zay
natao hoe teny mahazatra adras, teny mahazatra le teny hoe adras de azo atao mihitsy hoe seza fiandrianana. Le teny hoe ady rajo dia lay matao tena ady rajo de hoarina izy mipetraka tsara, mitombona tsara. Zay dikany teny hoe ady rajo raha miteny zany hoe miorina tsara eto dia tsy hoe latsapaka, tsy zay loatra, tsy hoe latsapaka fa eritrereto hoe misy seza itoeranao tsara, maro toerana tsara zany. Zay dikany teny hoe miorina tsara, maro toerana tsara eo amin'ny toerana misy ianao, maro toerana tsara ianao, tsy mihetsiketsika, tsy miozongozona, maro toerana tsara ianao. Ary lay toerana dia lay tenentsika teo hoe lay adras dia milaza ohatra hoe seza fiandrianana, mety ho seza tsotra fotsiny, mety ho trano fonenana, mety ho toerana zay hipetrahanao ka afahanao, mety ho place d'honneur mihitsy koa aza, mety ho toeram-boninahitra, zay le adras. Ka raha miteny Paoly eto miteny hoe miorena tsara dia tsy hoe miorina fe miorina, fa miorina ao anatin'ny toeram-boninahitra, miorina ao anatin'ny toerana manome voninahitra koa aza, miorina ao anatin'ny eo amin'ny toerana zay azo antoka, miorina eo amin'ny seza zay fanomezam-boninahitra, zay nazo ilazana azy. Ary ray raha hoe de lazaina koa izy amin'ny fakany sasany hoe tena ohatra koa hoe lazainy raha ohatra ka jerena fakany io teny hoe dia azo lazaina koa raha hoe mety ho toerana azo antoka ka tsy azon'ny fahavalo anafihana, zay le adras. Ina dika zany reavako malala? Nahoana no teny manan-karena be tahaka zany nampiasain'ny Paoly zany hoe miorena tsara? Le avako malala, aikay ny olona miandry ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty de olona tsy andairana debideby, tsy andairana tahotra, olona tsy miferinainy. Raha toa ka tena mibanjina tsara ny fandresen'ny tompo ny fahafatesana isika, raha toa ka tena mibanjina tsara lay fiainana mandrakizay hovantanana isika dia tsy resy mitahotra, mitoetra tsara. Ary mbola ety ambonin'ny tany ara de efa mipetraka am'lay seza fiandrianana na lay adras, mipetraka am'lay toeram-boninahitra, mipetraka am'lay toerana tsy manana yaya, mipetraka amin'ny toerana eo ambany fiarovana azo antoka. Zay afako malalo. Tsy tokony tsy sanatria tsy hoe manamaivana ny tebitebitsika sy ny tahotra tsika kory havako hoe ahoana moa zany ampilasana ny tompo fe de ferinaina ihany, fa mety miferinaina tokoa isika, mety matahotra isika. Fa zao re avako malala, raha toka tojo tebiteby ianao, raha tojo zava-manahirana ianao, raha tojo aiay ianao ny fiainanao, de matoky banjino ny fiainana mandrakizay. Jesosy de niteny manao hoe amboatra fitoerana ho anareo adras io. Zany hoe amboatra toerana, zany hoe amboatra toerana ho anareo ka ho avindray akanareo. Fa de ny ety ambonin'ny tany isika de efa asain'ny tompo mahazo antoka izany toerana omen'ny tompontsika izany. Avako malala, miorena tsara ary. Be de be ny tafiotra mety manelingelina antsika ka mahatonga antsika ndaosina zany tafiotra izany na isika na zay fiadanam-potsika, de eto ary de zao miorena tsara, matoky satria mibanjina ny fiainana mandrakizay ianao, ary Andriamanitra ny mampitoetra anao tsy anana ia. Andriamanitra mampitoetra anao ao amin'ny toerana sy andraikitra, ao amin'io zay omen'ny tompo anao io zara fanompony io ataoko hoe asa ivelomanao isan'andro io, de zao aza mitebiteby, matoky an'Andriamanitra. Dikany teny hoe miorena tsara zany dia milaza fitaomana atsika atoky ny fiarovan'Andriamanitra, atoky ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny faharoa izy manao hoe amin'ny andininy faharoa, tapany faharoa azafady, izy manao hoe miorena tsara aza miova. Lay teny hoe aza miova de zao tsy azo ozongozonina, zay arabaky teny, zay le vongorana ampiasain'ny Paoly, tsy azo ozongozonina, mipetraka amin'ny toerana anankiray, ao amin'ny tokantranonao, ao amin'ny asanao, ao amin'ny fanoloran-tenanao, amin'izay nintsonanao,
ary misy mpiaro mibanjina ny fiainana mandrakizay fa izao tsy azozongozonina ianao, tsy voazery ianao satria manana an'Andriamanitra. Le avako malala mahery ingeny tafitra an'izao tontolo zao hoe ny amin'ny fantatsika tsara ho any zay rehetra matsiaro ny tany amin'ny ataontsika hoe ny taona fahavalo tany an-tsekoly classe de 4e de mahatadidy ny famaritana ny antsoina hoe hery. Ny antsoina hoe hery force hoy nareo ny teny frantsay. Ny antsoina hoe hery de zay rehetra manetsika, manova hetsika, manova bika. Zay ny famaritana tsotra ny fizika. Zany hoe ny antsoina hoe hery de izay rehetra mahatonga ny olona afaka mihetsika, mahatonga ny zavatra anankiray mihetsika, miova toerana zany. Na manova hetsika, zany hoe raha nandeha mafy be izy de lasa nandeha mora. Misy hery zany zay miazo anazy. Manova hetsika, na mampihetsika, na mety manova bika mihitsy, raha boribory izy de mety lasa lavalava. De tsy afenina le avako malala fa fomba fiteny mandrakarivany hoe izao tontolo zao de manana hery. Manana hery koa zao tontolo zao. Manana hery manova ny hetsiky ny fiangonana, na manova ny hetsiky ny mpino, na manova ny hetsika ao. Mety manetsika anao koa zao tontolo zao. Misy ny herin'ny fanahy, fa misy koa ny herin'ny zao tontolo zao. Ary ny herin'ny zao tontolo zao koa mety manova hetsika, mety mizakaza mafana fo ianao hanao ny asan'Andriamanitra, mafana fo anao izakazaka anao haneho fitiavana namana, fa izao manova hetsika zao tontolo zao, tazoniny kiviny de manjary lasa mihemitra. Zay le hoe hery manova hetsika. Fa izao koa mety manova mihitsy, inona moa ny ara-panany hoe manova bika, fa manova ny toetra atsika, manova toetra la heriny zao tontolo zao. Olona tsara fanahy lasa masika, olona be fitiavana lasa miova toetra. De eto Paoly miteny manao hoe aza miova. Ny dika zany de zao, aza manaiky hovany heriny zao tontolo zao. Aza atao mandaitra aminao zay heriny zao tontolo zao. Aza manaiky etsehiny zao tontolo zao zany ianao. Arabaky teny. Ny dikan'io teny io hoe amitoetra tsara ianao, maro toerana tsara ianao amin'ny finoana, mahazo matoky ianao, fa Andriamanitra eo aminao. Fa izao koa, izao tontolo zao tsy hijanona, mipetraka tsara, mitony tsara ianao, fa izao tontolo zao manana karazan-kery isan-karazany izay hanovanao, hanova ny toetranao, hanova ny hetsika ao. Ianao la etsehin'ny fitiavana iny de lasa manjary etsehin'ny fahakalana indray. Ianao la etsehin'ny finoana iny de manjary etsehin'ny tahotra indray. Ianao la etsehin'ny fifaliana iny de manjary etsehin'ny orooro sy ny tebiteby indray. De zay mahatonga ny Paoly eto miteny manazava hoe aza miova, aza manaiky hovany ny heriny zao tontolo zao, na ny toetranao, na ny hafanamponao, na ny fandaharam-potoananao, na ny fandaharam-piainanao, na ny projet anao, aza manaiky hovany ny heriny zao tontolo zao. Avako malala, zay ny dikany hoe aza miova, satria be de be ny karazan-kery mandrivotra antsika ety amin'izao tontolo zao. Mety tsy voatery hoe fanahy ratsy ihany, fa ny filozofia an'izao tontolo zao, ny fihetsiky ny hafa izay mety ho manovanao, manan-kery aminao ny fihetsiky ny fiarahamonina, satria ianao manamaso ny jery, manatsofina miaina, mana fifandraisana, de mety manovanao ireny fihetsiky ny manodidina ireny. Zay ny dikany teny hoe aza miova mihitsy ianao, fa mitoera tsara amin'ny fatokiana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Alay fisaratsara avako malala, misy olona mipetraka tsara, ianao zany mipetraka tsara, milamina tsara, tony tsara, eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo, manao ny fanomponao ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny fanoloran-tena, ao anatin'ny fifaliana. Fa ny fahatelo de hoy Paoly manao hoe gazay ampy, hoy izy manao hoe mahefa be. Lay teny hoe mahefa be de zany hoe manaova zavatra ao anatin'ny fahafenona, manaova zavatra ao anatin'ny fahafenona, zay mihitsy le izy, ao anatin'ny fahafenona. Tsy hoe manao zavatra tapatapany, tsy hoe manao zavatra atenatenany, tsy hoe manao zavatra zara fa vita, tsy toetra mipino zany ry havako. Rehefa mitoetra tsara amin'ny finoana ianao, zay le ratsika toetra rasy, mipetra tsara amin'ny finoana ianao, tsy hovany zay karazan-kery maro samihafa manodidina anao, de zao ataovy zay ahavokaran'ny asan'Andriamanitra. Hoy tsika manao hoe vina mihitsy zany ty ambaran'ny Paoly ity.
hoe olona izay manana vina avokatra be amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy mahavokatra be zany tsika ry havako malala raha ohatra ka mbola hovainy zao tontolo zao. Fa rehefa tsy voaova ny heriny zao tontolo zao, na ny toetratsika, na ny finoantsika, na zay fanirehtsika efa napetrakantsika tamin'Andriamanitra, de mahavokatra be isika amin'ny asan'Andriamanitra. Zay le hoe mahefabe. Ny dikan'ny hoe mahefabe de zao ataovy mahavokatra be mihitsy ny asan'Andriamanitra. Marina loatra ry havako malala. Marina amin'ny teolojia ny sinoptika fa hoe tsy ny olona ingeno mampavokatra ny asa, fa Andriamanitra mazava io hoaro am'lay jereo tsara ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ny mpamafy. Fa tsy ny olona akory, tsy ny herin'olombelona ny mampavokatra ny asa, fa eo ny fahasoavan'Andriamanitra. Saingy zao kosa ny fanekentsika iorina tsara ao amin'ny tompo, ny fanekentsika tsy iova ao amin'ny tompo, de miteraka fahavokarana ho an'ny asan'ny tompo. Afaka malalo ao anatin'izao fotoana taonjato faraika amby roapolo zao, tsy fantatro zay mety ho vinan'ny tsirairay avy. Mbola ao anatin'ny sain'ny kristianina ve ny eritreritra ny hoe ampavokatra ny asan'ny tompo? Mbola ao anatin'ny sain'ny mpino ve ny eritreritra manao hoe ao anatin'ny vina koa tahaka ny mety hananany vina hoe za mba eritreritra hoe hanana asa tsara, za mba eritreritra hoe hanao trano, tsy haiko, za mba eritreritra hanao vakansa, mety fandaram-potoana tsy haiko sa vina ve? Fa tsy fantatro raha ohatra ka mbola misy mpino, ary raha mino fa misy zany, isika mino fa misy zany, mpino mbola manana vina manao hoe za tompo raha mbola menao hery, raha mbola menao tanjaka, raha mbola menao fahasalamana de izao mbola hanao be amin'ny asanao, mbola hiezaka hanao be amin'ny asanao, mbola hiezaka hampavokatra be amin'ny asanao. Ary zay ry havako malala ny asan'ny tompo. Kristianina manao zany fanolora tena izany. Izay le hoe mahefabe. Ao anatinao zay fikasana zay. Rehefa ao anatinao zay fikasana zay de ny tompony manao zany araka ny fanatanterahany azy. Fa omen'ny tomponao kosa ny vahaolana mba hahatonga anao hatratra an'izany fikasana izany hoe ahavokatra be ianao. Ny mahavokatra be vokatra avy amin'ny tompo. Fa izao reto kosa tena miankina aminao, de izao miorena tsara e. Miorena tsara. Aza de mitebiteby manana finoana. Miorena amin'ny zavatra nampianaranao, miorena amin'ny tenin'Andriamanitra, miorena amin'ny finoanan'i Jesosy. Ary ny faharoa de zao aza manaiky iova zany. Aza manaiky hovan'ny heriny zao tontolo zao, aza manaiky hovan'ny toetra n'izay rehetra manodidina anao, fa izao efa fantatrao ny Andriamanitrao. Raha ao anatintsika rehefa ko malala ireo de izao, izay ny toetran'ny olona miandry ny fiavin'ny tompo. Ny fiangonana miandry ny fiavin'ny tompo de fiangonana tsy maintsy ahavokatra be izy. Ny fiangonana mibanjina ny fiainana mandrakizay, ny fiangonana miaina ny eskatolojia, miaina ny fiainana ho avy, de izao tsy maintsy ahavokatra be izy. Tsy maintsy ahavokatra be izy. Satria nahoana? Satria miorina tsara izy ka. Mipetraka tsara izy, maro toerana tsara izy. Satria fiangonana tsy miova mihitsy ny finoana, ny fanoloran-tenany, na inona fahakalana zao tontolo zao, na inona fangatsiahany manodidina azy, na inona fampianarana manodidina azy, na inona fahakalana manetsika azy, de izao tsy miova izy. Noho zany de tsy maintsy ahavokatra be izy. Eka de afaka malala ho fiainanao, ho vinanao ity tenin'ny apôstôly Paoly ity hoe zao miorena tsara. Ary aza miova de ahavokatra be na mamikara be mihitsy amin'ny asa fanompoana, satria fantatrao fa mbola ho avy Jesosy hitsara, hamaly fitianao. Arak'ilay tononkira hoe mamafaza vo fa aza mba malay, fa tsy fantatrao re zay hovana na amin'ny hariva na amin'ny maraina, mamafaza vo tsy mijanona. Ivavaka sika ry havako. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fampahatsiahivanao anay fa miandry ny fiavinao zahay. Miandry ny fahatokavanao eny amin'ny raha an-lanitra ary andrasanay araky ny vavaka ataonay isan'andro hoe ho tonga ane ny fanjakanao. Aza velanao anadino zay tompo, fa mivahiny ary miandry zay fotoana ialana ety na miandry ny fotoana ahatongavanao. Tompo, manafatra anay ianao eo am-piandrasana,
na ny fotoana ialana ity na eo ampiandrasana ny fiavinao mba iorina tsara zahay, manafatra anay ianao mba tsy iova zahay ao anatin'izay mety ho ery maniry anay iova, manafatra anay ianao mba ahavokatra be. Tompo, tsy efanay zany eto am'izao tontolo zao zahay maherisetro zao tontolo zao, tsy mahay miaro ny tenanay zay raha tsy ianao ny miaro anay, de ny fanahinao masina tompo ampitoery betsaka ty anatinay, ampaherezo zahay mba tsy hovan'izao tontolo zao ny fanoloran-tenanay, ny fahamasinanay, ny fitiavanay, ampaherezo zay tompo mba hajoro tsara ho maro toerana amin'ny fijogoana vavolombelona, tsy ho lavo, tsy enjera fa ho fitaratra eo anivon'izao tontolo zao. De jereo ny mpino tsiray avy Jesosy, tovy miorina tsara, jereo ny fiangonanao manerana izao tontolo zao, aza vela iova ao anatin'ny herin'ny fampianaran-diso, mitranka etsy aro, aza velanao iova ny finoan'ny fiangonanao, ataovy mahatazona ny teninao manao hoe tany mafy zay ianananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. De ampaherezo tompony mpino tsiray avy mba hahavokatra be ny fitiavana namana, ny fitiavana anao Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy tompo zay mihoatra noho ny zavatra rehetra, ny fitiavana, ny fahamasinanao. Misaotra ray zanaka fanahy masina. Amen.